tadidinareo tsara angamba fa vonandeha io fitsaratsarana n'Antananarivo io a akoatra amin'ny mampanao politika ny tenako fa mpandala amin'ny mamalagasy a satria manana ny sotoavany Antananarivo ny arivo latsy maitindray andro ny ranomasina ny valapareko andrianampomerina zay nisan'ny nanoritra ny voalohany ny zavatra nampalelo anefa teto amin'ny firenena dia natao katsikatsi politika ka notereko masaka to voalopi-jasa iny telo nety natao amin'ny antemera-pirenena io a nitsipaka an'io izahay fantatrareo tsara angamba fa raha atao hoe mpifaninana ara-politika no natao a dia ny ankolafo ravalomanana no mpifaninana tamin'ny mapaka kanefa dia miray latabatra izahay a niara-mivoaka izahay tamin'ny nandanina mpitolo an'io tao amin'ny antemera-pirenena ho ny dimapolo nandany an'io ary mialatsiny a fa mahatananarivo ao mazanaka tananarivo ao nilazako hoe nandesy lahatra ny avy any anindrana izahay satria tonga mivoaparitra maro tamin'io avy any anindrana koa no mivoaka satria raiky amin'ny dimapolo am'zato ny député nefa ho amin'ny dimapolo fotsiny a no matikena matso nahazo baiko avy any amin'ny fitondram-panjakana ambony dia nandany an'iny teo teniko zany a tao amin'ny antsiva tamin'ny ainao manjery rehetra hoe izahay tsy anaiky an'io a fa dia tsy maintsy anitsoka mivoaka izahay nanao n'izany asa izany izahay a nitetin'ny vahoaka ny fidy anay a nitetin'ny fikambanana maro samihafa ary nanao antso tamin'ny ainao manjery rehetra ka zao zay dia misaotra mivoaka n'Antananarivo misaotra mivoaka n'Antananarivo izay a misaotra ny vahoaka zay mifidy anay izahay a na satria député 12 zay a lany teto Antananarivo renivohitra raha ihany raha zana maningana fa izay raiky 12 dia ngahina avokoa misaotra ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo izahay izay nanome fampitandremana ho amin'ny fitopolora amin'ny fitondram-panjakana sy ny tompona andraikitry atokatiny ary efa vonona ny andray an'izany koa ny député raiky 12 satria izay ny angatamin'ny vahoaka agneverina amin'ny vahoaka saotra izay a nanao ny tsindry rehetra ny fanerena ny fitondram-panjakana ka natonga ny baiko indray nakany amin'ny ACC satria raha antsika malala moa fa ny ACC dia manaraka amin'ny baiko ny fitondrana foana izany hoe rehefa misy mahasoson'ny fitondram-panjakana dia mifanaraka amin'ny lalam-panorenana fa raha vao misy tady anosongosona na nyelingelina dia tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana hitatsika reny a tamin'ny fandravanam-boamaritra ny sy ny safidy ireny hitatsika reny a tamin'ny fanendrena premier ministre ireny ka ankehitriny ny tenanay a dia misaotra vahoaka mpifidy fa zay ho asolo tenam-bahoaka fa dia nilefitra moa ny ACC a nilefitra izy a dia tsy voazarazara Antananarivo ka dia mbola manao antso any koa izay a satria izay mampara dia tianay no milaza amin'ny resaka fampihavana-pirenena fa tsy izay mihitsy sakana amin'ny fampihavana-pirenena hitanareo fa hatranona Madagasikara tao anaty teteza mita vao mba nisy hoe tanora nitondra ka nisy vice premier ministre nisy ministre samihafa tamin'ny ankolafo rehetrarehetra lazain'olona fahalemenay zany tamin'izany a nefa zany dia efa marika fampihavana-pirenena fa sainy kosa aminay a matony sy ny ady dia misy ny fampihavanana ka matony misy ny olana nisy ny fototry ny olana anisan'ny fototry ny olana napetrany ka ny filoha Andry Nirina Rajoelina zay filoha nasionaly mapaka dia ny hoe ny tsy fanajana lalam-panorenana ka teo anatrehan'izay tsy fanajana lalam-panorenana izay dia nametraka izahay hoe mba tsy isy ny krizy intsony mba tsy atezitra ny vahoaka intsony satria ny vahoaka ny fidy lalam-panorenana dia le mpitarika ny filoham-pirenena ny mpitondra aloha mila mihavana amin'ny lalam-panorenana milaza manao hoe izay dia manao fampihavanana ihany fa le fampihavanana entin'ny FFKM no hitanay a fa tsy mitondra makany amin'ny fihavanana fa mitondra makany amin'ny ady ary mety hiteraka kotana fa aminay ny fampihavana-pirenena dia iainana io ka eto zay mbola manao antso amin'ny fitondram-panjakana hoe aoka mba hiverina amin'ny lalam-panorenana aoka mba hanaja ny lalam-panorenana mba tsy hiverina ny krizy intsony ary mbola manamafy izahay fa zay dia manoma fampihavanana isaky ny fokotany isaky ny firaisana isaky ny fianakaviana fa saingy rehefa misy moa sasany a tsy te hiavana fa mbola miantsy any a dia azy ny azy